fidio ny candidat solombavambahoaka MMM dia miantso atsika amin'ny 20 Desambra ho avy zao hisy ny fifidianana solombavambahoaka. Io no keon-dalana anehoantsika ny safiditsika, safidy malalaka, ka dia mampanantena anareo ny tenako fa mbola hanao bebe kokoa mihoatra ny efa nataoko teo. Tsy ho tantaraina aminareo tsony zany fa hitanareo rehetra ny zavatra ny asa nataontsika tao commune rehetra nandritry ny fotoana na membre ny congrès ny tegnako, ka dia mbola miantso atsika rehetra hanatevina ny mpikambana ao amin'ny MMM indrindra izay iraisantsika ahafahantsika mitady fandrosoana vaovao indray mba hampirindra sy hampandroso ny distrika misy atsika io.